kisao tavela natao an'olo jiaby ny famondrena andao isikijinja fandresena ianao imisy no ilainy iara-baly am Jesosy efa miavy anao misy openony manay masina ianao imisy no ilainy iara-baly am Jesosy efa miangy anao idy ho felony fanay masina Alleluia. De mbola ampifaliana lehibe ry ava malala no iara-bana ndray atsika tsirairay avy amty fotoana hariva ity ndray efa niara ny totorebika atsika teo nideran'Andriamanitra nanandratra an'Andriamanitra ary nanome voninahitra an'Andriamanitra ndray tamin'ny alalany ira fiderana teo ary eto de hiaravanao manokana ihany koa naiza toerana misy anao zay manaraka ndray an'izao fandaharan'izao manona fiadana ny tompo ihany koa ao anatin'ny tokantranonao ndray amin'ny alalan'izao vavaka zao ndray androany ny tenako Patrika no mitarika anao eto androany zay avy atao amin'ny fiangonana SCI Mauritius
no miainga izao fandaharana zao ary misaotran'Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavan'Andriamanitra manokana noho ny amin'ny fitahiny ary noho ny amin'ny fitiavany indray ary nanomeza ny fotoana androany ahafahako indray manompo azy ary ahafahako ihany koa mitarika atsika amin'ny alalany zao live zao indray androany te hisaotra manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra zay ato amin'ny fiangonana sanctuaire chrétien de docteur Rina mivady zany zay manome sehatra trany mampivelatra ao anatiny zao fanomponan'Andriamanitra zao ahafahako mitarika atsika amin'ity fotoana ity indray izay tenin'Andriamanitra avy atranytsika amin'izao fotoana zao mialohan'ny vavantsika mialohan'ny saorantsika an'Andriamanitra ihany koa satria nahoana mila misaotra an'Andriamanitra mandrakarivisika raha lasy anavavy noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa izay omeny atsika tsirairay avy satria tadedio fa matoa mbola afaka indray manaraka an'izao fandaharana zao ianao matoa mbola afaka indray mandray anjara ihany koa amin'ny alalany zao vavaka zao ianao androany dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary manana programa manokana ny amin'ny fiainanao Andriamanitra matoa ianao tafiditra ao anatin'ity fandaharana ty ary matoa ihany koa tafandroso ato anatin'ny tokantranonao indray ao androany dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny hanjaka sahady ao anatin'ny tokantranonao ny fahasoavan'Andriamanitra ny hanjaka sahady ihany koa amin'ny asa fivelomanao amin'ny fiainanao ray manontolo ary eto am-piandohana dia teny sady aho hoe tanterao ny fanaovana ny partage aza hadino any amin'ny fianakaviana amin'ny namana maro samihafa mba handraisan'izy ireny ihany koa famonjena avy amin'Andriamanitra tahaka ny nandraisanao ary tahaka ny andraisanao ihany koa amin'izao fotoana zao satria misy fahasoavanao raisinao eto androany amin'ny alalany tenin'Andriamanitra misy zavatsoa no manin'Andriamanitra ho anao eto androany ka manasanao tena hifantoka tanteraka amin'izao fotoana zao manasanao tena hibanjana tanteraka ihany koa an'ilay mpahazy an'ilay Andriamanitry ny Andriamanitra an'ilay mpanjaka ny mpanjaka iray amin'ity androany ity alaviro adonoy zavatra mety manahirana anao aoka hifantoka tanteraka ianao mitodia amin'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity fa efa voniny ieno anao ihany koa Andriamanitra ary efa voniny ihany koa hamaly ny hetahetaponao Andriamanitra amin'ity androany ity karaha nisy zavatra tiana hoentina ao anaty an'Andriamanitra misy zavatra mety nanavesatra anao mety nanahirana anao amin'ny fiainanao andavanandro mety zavatra ihany koa mety nanosoro ny fiainanao vonin'Andriamanitra androany ieno anao vonin'Andriamanitra androany hanome vahaolana anao vonin'Andriamanitra ihany koa androany hamaly ny hetahetaponao ka raha mangeta eta ianao androany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra andao zay ten'Andriamanitra anakay atsika mialohan'ny saorantsika an'Andriamanitra hivavahantsika amin'izao fotoana zao ny ten'Andriamanitra ho zerevantsika dia atao amin'ny boky Salamo 7:30 ka hatramin'ny fahaenina zay vaky toy zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary miravoravoa amin'ny Jehova ianao dia omeny anao izay rehetra iriny fonao ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka izany ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rano ho anao tahaka ny mitatavovonana aleluia manambara ny tenin'Andriamanitra androany hoe miravoravoa ho izy ianao amin'ny Jehova Andriamanitra dia omeny anao izay rehetra iriny fonao minao fa manam-panirina ianao androany ary tsisy olombelona tsy manam-panirina zany raha mbola velon'aina ihany koa ary ianao ihany koa dia mino fa misy faniriny fonao ao misy hetahetaponao ao misy planinao ao misy programany amin'ny fiainanao manana tanjony ianao androany fa miteny Andriamanitra androany hoe miravoravoa amin'ny Jehova ianao dia omeny ianao izay iriny fonao andao sika androany hanokana fotoana iravoravona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana andao sika androany hanokana fotoana iravoravona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fidera azy amin'ny alalan'ny vavaka
raha lasanabavy zay manaraka an'izao fandaharana zao mety mbola tsy nataonao zany miravoravo anaty an'Andriamanitra zany mety mbola tsy nitanterahinao zany angamba fa andao handantanteraka an'izany tsika amin'ny tiandroany ity andao tena hiravoravo amin'Andriamanitra andao tena hakasitaka an'Andriamanitra no ny amin'ny fahasoavana maro samihafa zay nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainantsika tsirairay avy na zavatra tokana fotsiny ary no fantatra hoe nitadidinao hoe nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao isoran'Andriamanitra iny miravoravoana ty an'Andriamanitra ianao fa ho ataon'Andriamanitra ampitomboan'Andriamanitra tsy takatry ny saina zany ho ampitomboan'Andriamanitra betsaka mihoatra lavitra no fahasoavana zay fa no raisinao teo amin'ny fiainanao iny ianao ary raha iravoravo amin'Andriamanitra ianao amin'ny tiandroany ity amin'ny alalany vavaka ka andaotsika hivavaka androany hisotra n'Andriamanitra iny amin'ity fotoana ty asan-drato mivavaka ao androany ary andao hivavaka sika amin'izao fotoana zao makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manome voninahitra ary midera ny anaranao indray androany misaotra ny amin'ny fahasoavana lehibe zay mbola omenao sy ny amin'ny fitahinao anay tsirairay avy misaotra raiky ny amin'ny tomposoa rehetra zay mbola nomenao indray tamin'ity androany ity ahafahanay miantso ny anaranao ahafahanay mitady anao ahafahanay indray manolona ny anaranao amin'izao fotoana zao tompo malala misaotra ny amin'ny hery-tanjaka ny amin'ny fahasalamana zay nomenao ary isoranay ihany ko ianao Jehovah-Andriamanitra satria mbola tafahaona indray zay amin'ny alalany zao tambazotra zao tompo malalo Jehovah-Andriamanitra zaho tsy mahafantatra hoe iza daholy no manaraka an'izao fandaharana zao tompo fa ianao no mahafantatra ny any amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy any ianao mahafantatra any amin'ny toerana maro samihafa any mety any amin'ny fiasana ny sasany mety any an-dalana ny sasany mety any anaty fiarakodia ny sasany mety tsy fantatry hoe aiza ny misy olona sasany mety ho manaraka an'izao fandaharana zao ka misaotra anao tompo no ny fahasoavana lehibe avy aminao ny amin'ny fitahinao manokany ny amin'ny fitantananao ny fiainanay hatramizay ka hatramizao Jehovah-Andriamanitra tompo malalo raha ny fitahinao dia tsy voatanisanay eto androany ka dia misaotra anao amin'ny fonay mideranao amin'ny vavanay mankalaza ao amin'ny olotray misaotra anao ny amin'ny mombanay rehetra zay tompo malalo ankehitriny zay re dia mangataka ny fanahy masinao hitarika anay amin'izao fotoana izao indray matakay ianao fanahy masina amin'ny tiandroany ity miasa maherindray ianao androany aoka hamangy ny isambatan'olona aoka hamangy ny isa-tokantrano tsirairay avy ianao mba tena hisy hery rosaka indray ihany androany mba tena hisy fanatrehanao magaga any amin'ny tsirairay avy any androany Jehovah-Andriamanitra mba tena hitondra fanasitranana ny herinao hitondra fifaliana ny herinao hamelona fiadanana ny herinao anzay rehetra mety efa ao anaty kiviana afahakiviana dia hialy zany amin'ny tiandroany ity ankehitriny zay nefa dia mifona mibabika eto anatrehanao satria amaolombelona anay tompo malalo dia betsaka ny fahadisoana vitanay betsaka ny faharatsiana zay nataonay miainao anatin'ny fakatoavana zay matetika ka mifona tanteraka zay eto anatrehanao amin'ny tiandroany ity na ny amin'ny zavatra tadidinay ka tsy nety nataonay telo anatrehanao na amin'ny zavatra tsy tsaronay ary sampanay mihitsy ny hoe tsy nety fa nitanterahina ihany dia hifonanay tanteraka izany Jesosy aoka hamindra fo tanteraka aminay tsirairay avy ianao mamelany fahadisoanay rehetra mamelany alokay tsirairay avy ihany ko ianao amin'ny tiandroany ity aoka lairanao anadio ny isambatan'olona hanasany momba anay rehetra indray ary niasany devolo sy ny satana rehetra androany raha vasy mionitra zany ary tapaka amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta na inona manda ajoron'ny fahavalo ny rindrina izay ajoron'ny satana rehetra ny fanahy miaretina ny fanahy blocage ny fanahy ny fatorana rehetra na inona fatorana amin'ny tsirairay afaka mangedaheda fanafana amin'izao fotoana zao rava zany amin'ny anaran'i Jesosy potiky zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy arakely tsy anapahefana intsony ary manonona androany fa zay rehetra manaraka an'izao fandaharana zao misy famafana any mirosaka misy famasitrana any midina misy famahana any mirosaka any amin'ny isambatan'olona any makasitraka raika amin'ny anaran'i Jesosy alleluia makasitraka tompo amen. Sy ny filibany ko
hitanandramako avoko rany andalana dehibe no vitako izay ely izay anandao anao Jesosy tsy natsiaro ana izay ely izay anandao anao Jesosy izay ely izay tsy natsiaro anao fa nanara-po tam'izao tontolo izao sy ny filibandiko izay rehetra hitanandramako avoko rany andalana dehibe no vitako izay ely izay anandao anao Jesosy tsy natsiaro ana ankehitriny iaho ankehitriny re fa efa voavelanao avoko izo ny loko eny sambatra fa efa sakaizanao Jesosy tompo am'izao tontolo izao sy ny filibandiko izay rehetra hitanandramako avoko rany andalana dehibe no vitako izay ely izay anandao anao Jesosy tsy natsiaro ana ankehitriny iaho efa voavelanao avoko izo ny loko eny sambatra fa efa sakaizanao Jesosy tompo 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 Alleluia andao sika raha lasana bavy tena hitodika tanteraka amin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao arak'ilay hira zay ndrenesika teo hoe zay ely zay nandao anao Jesosy ary zay ely zay tsy nahatsiaro anao besaka ny fotoana mety nanalaviratsika an'Andriamanitra besaka ny fotoana ihany koa mety mbola nanatanteratsika ihany mety sitraposika rehetra teo amin'ny fiainatsika tsirairay avy tadidio raha lasana bavy fa ny fanomponan'Andriamanitra sy hoe rehefa manam-potoana fotsiny ny fanomponan'Andriamanitra sy hoe rehefa isaky ny alahady na isaky ny asabosy na indray mandeha ao anatin'ny herinandro na indray mandeha ihany koa ao anatin'ny ray volana fa ny fanomponan'Andriamanitra dia isan'andro isan'andro ny mila manompo an'Andriamanitra atsika isan'andro isan'andro mila mivavaka atsika mitady an'Andriamanitra
ary indrindra amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika tsirairy avy dia mila ataontsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay atao. Na miasa tsika dia mila ataontsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany. Na inona zavatra ataontsika na vadytsika dia mila mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria rehefa tafaray tanteraka amin'Andriamanitra zasy ianao dia Andriamanitra no anampy atsika amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika tsirairay avy eo amin'ny asa fivelomana maro samihafa zay andreketatsika zay ataontsika amin'ny fiainatsika andavanandro. Maro amin'ny olombelona ary indrindra maro amin'ny kristianina amin'izao fotoana zao mety te hanompo an'Andriamanitra ary te hivavaka ihany koa kanefa tsy manana faharetana, manana anton-javatra itediavana an'Andriamanitra, ampona an'Andriamanitra, manana anton-javatra ihany koa hoentina eo anaty an'Andriamanitra kanefa tsy mahafohy fotoana ampona an'Andriamanitra, manana planina mba te ho tanterahina eo fiainana kanefa tsy mahafohy fotoana ary tsy te handany fotoana amin'ny fikasana an'Andriamanitra. Betsaka amin'ny olombelona maniry ihany koa te hanaovan'Andriamanitra zavatra eo amin'ny fiainany kanefa tsy te hanatanteraka ny baikon'Andriamanitra, tsy tsika hanao zavatra eo amin'ny fiainatsika Andriamanitra, forsetsika hanatanteraka le faniritsika eo amin'ny fiainatsika Andriamanitra, fa tsika tsy te hanao sitrapon'Andriamanitra, sika tsy te hanatanteraka n'izay baikon'Andriamanitra zay tiatsika ihany no tiatsika ho tanterahina. Raha te haomby ianao zao fiainanao zao dia tadidio fa mila milona ary mila miray tanteraka amin'Andriamanitra zasy ianao amin'izao antom-pivelomanao zao. Aza tao andranandrina ny fanompona an'Andriamanitra, aza tao andranandrina ny fiarahana amin'Andriamanitra, fa raha tena te hatsapy ianao ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny amamy fiarahana amin'Andriamanitra dia tena kasaho amin'ny fonao rehetra Andriamanitra, tena atao zay fomba rehetra ahafahanao mitady an'Andriamanitra ary andrahoy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Raha te hahita vokatra amin'ny fanompona an'Andriamanitra ianao, satria raha hanao andranandrina ianao, raha hisapasapa fotsiny ianao amin'ny fanompona an'Andriamanitra, mety ho lany fotoana ianao ary mety ho diso fanantenana ihany koa ianao. Fa aoka tsy hisapasapa ianao fa raha te hahita, raha te ho tonga amin'ny planinao ianao, raha te ho tonga amin'ny targetranao ianao amin'izao fiainana zao, satria mino afa manana planina goavana ianao eo amin'ny fiainanao mba tianao tratrarina, kanefa tsy hitanao hoe ahoana ny fomba hatanterahana azy, ahoana ny fomba hatongavana amin'io. Tehiteny aminao amandroany tena manakekeza an'Andriamanitra, mifikira amin'Andriamanitra, mifakazara amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny tena Andriamanitra dia marina mandrakariva. Ozy izy hoe mifakazara amin'ny tontolo izy izy dia hiadana ianao, mety manam-pikasana avy ianao fiainanao androany ka tsy hitanao hoe inona no mety vaholana, mety afa mitady olana tasy ianao, mitady olana tary ianao kanefa ohatra ny tsisy vokany izy, ohatra midona amin'ny rindrina ihany, ohatra mandeha kely dia miraraka, lasa kely dia potika, mandeha kely dia tsy hita zay atao ary ny afarany mety kivy ianao ary mety very fanantenana anao. Tehiteny aminao androany andrahoy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao, ndika zany mifakazara amin'Andriamanitra, aoka tena iaina tanteraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ianao, aoka tena hifakazatra tanteraka amin'Andriamanitra zavatra ianao amin'izao antom-pivelomantsika tsirairay avy zao. Mety mieritreritra ianao mandinika ny olona rehetra zay mety manodidina anao hoe ohatrany tsy mivavaka kanefa ohatrany lasa lavitra ihany, tsy manompo an'Andriamanitra nefa loatra ny mahavita zavatra ihany. Fa tehiteny aminao androany raha tianao lasa lavitra ianao, manatony ianao an'Andriamanitra any aoka hifikitra tanteraka amin'Andriamanitra ianao.
aoka tena iverina tena itodika tanteraka amin'Andriamanitra ianao satria ny tenin'Andriamanitra atao bokon'ny Romanina toko 12 ato amin'ny andininy fa 1 ka hatramin'ny 12 ato ozy izy ny teny hoe mazotoa fa aza malaina ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny tompo mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana mila maharitra atsika amin'ny vavaka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mazotoa ozy izy faza malaina ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny tompo mila manao dingana vaovao tsika amin'izao fotoana zao tetena aminao amin'ny fiandroany ity fa ny zavatra zay tsy azonao hatramin'izay niainanao zay raha mifikitra amin'Andriamanitra raha manatona an'Andriamanitra ianao ho hitanao anaty an'Andriamanitra zany ary Andriamanitra afaka hanome anao maimaimpona zay rehetra fa nitediavinao hatramin'izay zay rehetra ihany ko efa nokasahinao hatramin'izay ivavaka amin'ity androany ity ndreno atsika tsirary avy zay mety manaraka an'izao fandaharana zao mety kristianina ianao amin'ity androany amin'izao fotoana zao angamba fa tsy hitanao hoe ohatra kristianina nefa tsy hita marina zay tsy fantatra zay tena marina hoe kristianina marina sa ahoana ivavaka androany mba tena kristianina tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao mba tena vrai kristianina ihany ko isika tsirary avy manomboka amin'ity androany ity fa tsy hoe kristianina anarany fotsiny satria besaka amin'izao fotoana zao manonona ny tena kristianina kanefa tsy manompo an'Andriamanitra manonona ny tena hoe zanak'Andriamanitra izy kanefa na dia ny fotoana anompona an'Andriamanitra raha tsy fony na dia ny fotoana ndray andro ao anatin'ny herinandro hivavaka androany mba tena ho kristianina ihany ko tena matianina kristianina ihany ko tena arabaky teny ianao ary tena vrai kristianina ianao amin'izao androm-piainanao zao ary mba tena hafanao ahita ny voka sy ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia hanampy anao hivavaka ao amin'ity androany ity na iza ianao androany manaraka an'izao fandaharana zao mety efa manompo an'Andriamanitra ihany ianao kanefa mety mbola miaina amin'ny fiainan'izao tontolo zao ndraindray mety mbola misavabaka ndraindray mety mbola misy fiainan'izao tontolo zao mety mbola hiainanao ivavaka ao anao amin'ity androany ity mba tena hanompo an'Andriamanitra mba tena ho lasa paka ao anatinao zany hoe kristianina zany indrindra ny fitiavana an'Andriamanitra mba tena hanimponao an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra mba tena handehananao ihany ko amin'ny finoana tanteraka amin'Andriamanitra mba tsy akina amin'ny fahaizanao na fahalalanao na amin'ny karazany zavatra maro samihafa zay mety hanananao fa tena hitoky tanteraka amin'Andriamanitra rery amin'ity fotoana ty anao hivavaka atsika amin'izao fotoana zao ary makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao hatrany amin'izao fotoana zao misaotra eny amin'ny fahasoavana lehibe tompo malala satria matory zahay tompo malala ampianarinao amin'ity androany ity dia fantatra efa te hanamboatra anay ianao fantatra tompo malala fa te hanova ny tsirary avy ianao Andriamanitra mivavaka amin'ity androany ity tompo ho an'izay rehetra mety manaraka an'izao fandaharan'izao androany Jehovah Andriamanitra na iza mety milaza ny tenany fa kristianina izy kanefa tompo mety mbola misy zavatra mamatotra azy mety mbola ihany ko miaina amin'ny fiainan'izao tontolo zao tompo aoka hamozy tanteraka n'izy ireny ianao amin'izao fotoana zao hanova tanteraka ny fiainany ray manontolo ianao hanala azy ao anatin'ny fisalobonana ianao tompo malala ary hamoaka azy ao anatin'ny fahafahana ianao tompo malala esory ao aminy tomony karazana fanjika rehetra esory ao aminy ny zavatra rehetra ihany ko izay mety nanarina azy ato amin'izay Jesosy fa aoka tompo malala tena ho vrai kristianina marina ny tsirary avy zay rehetra manaraka an'izao fandaharan'izao androany ka na inona tompo zavatra nendrasany teo amin'ny fiainany hatramin'izay tompo kanefa tsy noazony dia amin'izao fotoana zay andraisa ny fanapaha-kevitra zao Jesosy dia tena hanokatra lanitra vaovao amin'ny fiainany ianao tompo malala ary ty androany ty ihany ko mba tena ho andro vaovao ihany ko depara vaovao eo fiainany ty androany ty Jesosy malala makasitraka aloha sady araiky famina tompo fa hamonjy ary hanangana ary hitantana azy ianao Jehovah Andriamanitra makasitraka araiky amin'ny anaran'i Jesosy misaotra besaka araiky alleluia amen Sai mitovy ny fitiavanao Nefa mila sanga ny finoanao Hanatonako
Manatikani sesa fiangianana Amandu alijai vavaka utopo Iresakani nasakai saku Tupu atavi manakajana Sini asufitaliana Radio Évangélique. Atukanini fiainaku anani asana Aminegi sini fasuavana Betuanu ni fanaiku ibanzina mitut Kazai sitaka musitaku Tupu atavi manakajana Sini asufitaliana Manakakisani laifuana Mivota kaisaraku Tupu atavi manakajana Sini asufitaliana Manakakisani laifuana Mivota kaisaraku Alleluia. Araha nandinika tsara ary mihaino tsara an'izay tononkira zay ianao de efa mahatsapa sahady hoe ohatsy ny ahoana marina hoe ohatsy ny ahoana zany fisihona eo anatrehan'Andriamanitra zany amin'ny andro zay tsy maintsy isehosika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izany fotoana zany satria tadidio raha lasana bafy fa na titsika na tsy titsika de tsy maintsy iseho ao anatrehan'Andriamanitra atsika amin'ny fotoana andro zay hitsarana n'olombelona tsirairay avy vokatry ny zavatra zay nataony tamin'ny fahavelomany teto ambonin'ny tany ary te eritreritra sahady aho hoe olona tokony hanao ahoana marina zasy ianao androany ary indrindra am'izao fahavelomatsika sanao zao am'izany fotoana zany satria
satria mila fiomanana zany ary de zao sika de mila manomana an'izany zavatra ho avy zany fa aza varim-bariana itsony ianao aoka tsy ho variana amina zavatra hafa zay mandalo eto amin'ity zao fiainana zao ty itsony a itsika tsy rairay avy fa aoka tena ho vonina mandrakariva aoka tena iomana mandrakariva izaho sy anao androany zay ten'Andriamanitra atsika satria fa sady eto ampamaraparanana ignansika am'izao fotoana zao ary ten'Andriamanitra hoe tsika hitondra fampaherezana farany am'izao tapany farany zao de ato amin'ny bokyny Petera faharoa toko fahatelo andiny fahafolo akatrafahany 1 zay vaky teo zao teny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy manao hoe fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary am'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromana mafy ary ho levony afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra zao dia olona tokony hanao ahoana moa ianao amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra mipetraka amintsika tsiraray avy ny fanontaniana indrindra zany fanontaniana izay apetraky ny tenin'Andriamanitra zany raha ho levony afo izy ny tenin'Andriamanitra izao zavatra ary rehetra izao indrindra ny zavatra rehetra zay mety imaty matesatsika eto amin'ity zao fiainana zao ty de olona tokony hanao ahoana izaho sy anao amin'ny fitondran-tena olona tokony hanao ahoana zaho sy anao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra olona tokony hanao ahoana zaho sy anao amin'izao androm-pahavelomatsika tsiraray avy zao efa nyteny taminao tamboalohany teo hoe mila miomana zaho sy anao mila miomana isika amin'izao fotoana zao satria raha amin'izao sika tsy miomana de mety ho avy tapoka zany ary tsy fantatsika ny fotoana zay avy ny tompo eny amin'ny raolanitra ka raha tsy miomana ianao de anisany sao de ankamantatra ny ho avinao ary ka hiteny aminao androany aza de mandany fotoana loatra itsony aza de mifantoka loatra ihany ko amin'ny ara-nofinao amin'ny fiainana mahara-nofinao fa aoka tena hikasaka ny sitrapon'Andriamanitra ianao aoka tena hitady an'Andriamanitra zaho sy ianao amin'izao androm-pahavelomanao zao satria mbola tombony lehibe ho atsika zao fotoana afatsika manompa an'Andriamanitra zao mbola tombony lehibe ho atsika zao raha lasana bavy ary toe-panahy manahoana moa ny tokony hanana atsika amin'izao fotoana zao mbola tokony hanana toe-panahy mangatsitsika ve mbola tokony olona ihany ko isa-bavaka ve mbola tokony hanana toe-panahy varim-bariana ve toe-panahy manahoana ny tokony hanana atsika amin'izao fotoana zao mila olona vonin'Andriamanitra hanao any sitrapony amin'izao fotoana zao mila olona vonina akato azy Andriamanitra raha lasana bavy satria raha mandinika atsika amin'ny fiainany kristianina ato amin'ity zao tontolo zao ty de efa tena bezaka ny kristianina manomboka miverin-dalana efa tena bezaka ny kristianina manomboka mivalilavo efa tena bezaka ny kristianina zay manomboka mitododoha makany amin'ny faharatsiana mitododoha makany amin'ny fahaverezana ary mitododoha ihany ko ary manakina ny fiainany manakina ny fony saina eto amin'ity zao tontolo zao ty zaho sy anao zay manaraka an'izao fandaharana zao olona tokony hanao ahoana zaho sy anao androany tokony hanana toe-panahy manao ahoana tsika androany
mipetraka aminao ny fanontaniana amin'izao fotoana zao. Anjara anao ny mandray fanapahan-kevitra manokana amin'ny fiainanao. Fandriamanitra dia vonina handray anao. Ary vonina hanampy anao ihany koa Jesosy. Raha tapa-kevitra ianao tena hitodika amin'Andriamanitra. Ny devoly anay tadidio hoe mitady fotoana, mitady fomba zay haminganana anao, mitady fomba zay handavona anao ny devoly. Ary tsy faly amin'ny famponao an'Andriamanitra ny fahavalo fa mila manapa-kevitra ianao. Ary aoka ho maino ianao amin'izao fotoana izao. Te handova ny lanitra ve ianao androany? Aiza ny targetranao? Eto amin'ity tany ity ihany ve ny tanjonao? Sa manana planina ary manana tanjona handova ny fiainana mandrakizay ianao? Aoka tena hakatoa an'Andriamanitra tanteraka ianao. Aoka tena hanao ihany koa ny fomba rehetra zay ahafahanao tena manakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra ianao amin'ny androm-piainanao ray manontolo. Ny tomponany sisa zay omen'Andriamanitra havelomanao na lasa nabavy. Tena anompoy an'Andriamanitra. Ampitomboy ny fotoana zay anomponao an'Andriamanitra. Ampiakaro ny aitaetam-ponao amin'ny fampona an'Andriamanitra. Raha mety nangatsitsika ary mety karazany ihany koa efa le niverin-dalana ianao hatramin'izay andao tena hitodika tanteraka ary hanamafy ny raitsika androany ny fanompotsika an'Andriamanitra. Koa izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa raha iverina ianao izy ny tenin'Andriamanitra dia ho raisiko indray. Raha hanavaka ny zava-soa amin'ny zava-pona ianao izy dia ho solom-bavako. Tena te ahita ny voninahitra an'Andriamanitra ho miasa ho fiainanao ve ianao androany? Mba te hampiasain'Andriamanitra ihany koa ve ianao eo amin'ny fiainanao? Satria indraindray tsika mahita an'ireny mpanompon'Andriamanitra tena ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga reny olona ihany koa feno ositra reny raha dia mety mangetaheta atsika hoe ramba zaho no ohatran'ireny, ramba zaho ny toan'ireny. Ary raha zaho manokana dia sorika aminao fa tena rehefa mahita ny olona mpanompon'Andriamanitra tena ampiasain'Andriamanitra reny dia tena mba maniry fantatra hoe raha mba zaho ny ampiasain'Andriamanitra tahaka an'ireny nefa tadidio ain'Andriamanitra mampiasa anao mihoatra lavitra anao reny. Raha tena vonina ianao, raha tena te hakatoa an'Andriamanitra, raha vonina ianao hifikitra bebe kokoa amin'Andriamanitra, raha ampitombo ihany koa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ianao. Aza fangaro amin'ny fiainan'izao tontolo izao raha lasa nabavy ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa rehefa te hanompo an'Andriamanitra ianao dia manompo an'Andriamanitra. Rehefa tapa-kevitra ianao hitady an'Andriamanitra dia aoka tena hanompo an'Andriamanitra ianao. Fa Andriamanitra dia tsy tia ny karazana fiainana mifangaro maro samihafa zay mety ataotsika, indrindra maha-kristianina atsika tsirairay avy. Tsy tian'Andriamanitra atsika sady manompo an'Andriamanitra kanefa mbola misy zavatra hafa ataotsika lara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika mihoatra an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra nefa vonina efa nataon'Andriamanitra vonina ny zavatra rehetra. Fanjarako sy anjaranao ny mandray an'izany, anjarako sy anjaranao ny mikasaka ary mitady an'izany ao anatrehan'Andriamanitra. Ary aoka ndao tena hikasaka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalany fitiavatsika an'Andriamanitra itsika tsirairay avy. Raha te ahita ny asan'Andriamanitra, raha te ahita ny voninahitran'Andriamanitra izay miasa eo amin'ny fiainatsika, eo amin'ny fiainatsika andavanandro, na eo amin'ny asa izay ataotsika ary nina zavatra ataotsika tsirairay avy. Raha te ahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao dia mila mampitombo ny etaetam-ponao, mila mampitombo ihany koa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria tadidio fa ho ravatsy ho ela zao tontolo zao ka raha potika toy izany ozy izy ny tenin'Andriamanitra zao rehetra zao olona tokony hanao ahoana ianao toepanahy manao ahoana no tokony ho ananatsika tsirairay avy eo indrindra mifanompotsika an'Andriamanitra. Tapa-kevitra ianao androany
Manahoana ny fahavononanao amin'ity androany ity a? Hivavaka ho anao amin'izao fotoana zao a. Hivavaka amin'izao fotoana zao a. Na ina mety zavatra nendrasanao hatramin'izay. Aoka ho ampitomboanao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana zay andraisanao fanapahan-kevitra, amin'ny fampitomboana amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tadidio a. Fa tena isy fampitomboana goavana ho ataon'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny zavatra izay endrasanao a, eo amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Andao hivavaka antsika amin'izao fotoana zao a, mba tena Andriamanitra ny hamangana manokana androany. Hiasa amin'ny fiainantsika tsirairay aby ny Andriamanitra amin'ity androany ity a. Anatanteraka ireo etaetam-potsika indrindra ihany koa mba tena ho olona araka ny sitrapon'Andriamanitra marina antsika amin'izao fiainantsika zao a. Fa tsy olona, fa tsy handany fotoana fotsiny a amin'ny zavatra mety tsy mahasoa antsika, fa tena olona akatoan'Andriamanitra, mba tena olona ihany koa ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andao hivavaka antsika amin'izao fotoana izao ary. Makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manome voninahitra any mbola mideranao indray androany. Misaotra ny amin'ny fahasoavana lehibe, ny amin'ny fanitiavana izay nomenao anay tsirairay avy. Misaotra ny amin'izany teny zany zay norenesinay ihany koa tamin'ity androany ity Jesosy any. Jehovah-Andriamanitra, sampanay amin'izao fotoana zao Jesosy malalo, fa tena tianay tokoa ianao ary manamboatra anay fatratra ianao Jehovah-Andriamanitra. Na iza androany Jehovah-Andriamanitra, mety mba te akatoanao, te anompo anao bebe kokoa, kanefa betsaka ny zavatra manaka anazy amin'ny fiainany, betsaka ny zavatra manarona azy, betsaka ihany koa ny fatotra izay mahazo azy ireny tompo malalo. Dia aoka ho rava zany fatorany zany androany, aoka hianja ny sakany zany androany. Tompo malalo, vangy manokana ny fonjanaka rehetra amin'ity androany ity, mba tena ahita ny voninahitra ho izy amin'ny fiainany tompo malalo. Mba tsy handany fotoana ihany koa izy amin'ny famponanao Jesosy a. Fa aoka Jesosy a, tena atsapa ny amamy ny fiarahana aminao izy ireo. Aoka ihany koa tompo malalo, tena hita vokatra amin'ny famponanao ny tsirairay avy Andriamanitra. Mba tsy handany fotoana amin'ny fanarananao, mba tsy ho lany fotoana amin'ny famponanao tompo a. Fa tena hijinja ny fahasoavanao izy ireo, hijinja ny voka-tso avy aminao, ny sambatan'olona androany Andriamanitra. Misaotra betsaka anao sady tompo malalo, fa mino afa hiasa amin'ny fiainan'izy ireny ianao, efa hitantana ny momba azy ireny tsirairay avy ianao tompo malalo, ary tena hita vokatra ihany koa izy ireny amin'izao fanarananao zao Jesosy a. Aleluia, makasitraka anao a tompo a. Misaotra betsaka anao ihany koa tompo malalo, ny amin'ny fotoana izay nomenao anay, nahafahanay nanompo anao indray tamin'ity takariva ty tompo malalo. Misaotra ny amin'ny fahasoavana izay narosakao, misaotra ny amin'ny tombontsoa rehetra izay nomenao anay ihany koa. Makasitraka anao zay Jehovah-Andriamanitra, makalaza ary midera sy manome voninahitra tompo malala fa tsara indrindra ianao. Aleluia, misaotra betsaka Jesosy a. Aleluia, amen. Aleluia. Soratsika ny tompo lehibe zay fotoana nahafahantsika nanompan'Andriamanitra zay a. Amarana ny fotoana atsika zao a, ametraka an'ity alina teo anatrehan'Andriamanitra ary maro amintsika ihany koa mety mbola manana programa hafa akoatriny atory a. Dia andaotsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany zavatra rehetra zany ametraka ny alina eo ampelantanan'Andriamanitra. Andaotsika hivavaka amin'izao fotoana zao ary. Makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manome voninahitra mbola mideranao indray amin'ity fotoana ty. Misaotra ny amin'ny fahasoavana lehibe izay menao sy ny amin'ny fitahinao anay tsirairay avy. Misaotra ihany koa tompo malala ny amin'ny famindraponao. Misaotra raha mbola afaka nanompanao teto zay androany ary mametraka ampelantaranao zay ty alina ty Jehovah-Andriamanitra. Aoka hijery ny sambatan'olona ary hiaro ny sambatan'olona ianao amin'ity androany ty. Zay rehetra atory dia rakofy amin'ilay ranao sarobidy izy ireny, mba tena ahita nofo mamy ary ianao tompony hiaro azy ireny, irao ny anjely mpiady maherinao Jehovah-Andriamanitra tompo manodidina ny zanakao tsirairay avy. Ary zay rehetra mbola hiasa dia arovy ihany koa izy ireny amin'ny asa zay ataony, arovy izy ireny ary tantano any amin'ny toerana maro samihafa zay misy azy tsirairay avy any Jehovah-Andriamanitra. Makasitraka anao sady tompo malala ny amin'ny asa lehibe zay ataonao, manome voninahitra ary midera anao a tompo malalo. Aleluia, misaotra betsaka anao a tompo a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika, dia hitoetra ao hatranin'i Jehovah andro lavatsika. Amen. Dia miraso atsika rehetra samy hitahin'Andriamanitra tao tompo.